Izay ihany koa no ivadiantsika makany amin'ny pejy politika indray mitaky ny fanovana ny lalam-pandrenana sy ny fametraha-pialana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny antoko APM noho ny fisiny tsy fahaiza-mitantana izay mibaribary amin'izao fotoana izao. Jemima Radanelra sy Mamira Samuel no mitondra ny fanadihadiana. Mitaky ny fametraha-pialana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny antoko politika madio APM noho ny tsy fahombiazan'ny mpitondra amin'ny fitantanana. Ao anatin'ny telo taona, ao anatin'ny roa taona sy tapany ianao intelo manova gouvernemanta dia ohatrany hoe tsy mihodina mihitsy le raharaham-pirenena dia ny vahoaka mimahantra eny foana dia izay mihitsy zany nahatonga anay ohatrany efa elaela moa zany zay no nahatsapa an'izay fa zao vao miteny zany zay hoe rehefa ny filoham-pirenena mihitsy tsy mahomby samihafa ny tsy mahisy tsy mahomby izy manampahaizana izy be dia be ny mpitondra teo manampahaizana manampahalalana manatsaina fa eo amin'le hoe fahombiazana mihitsy zany tsisy dia rehefa tsy mahomby dia tsaratsara angamba mametra-panontaniana izy filoham-pirenena hoe sao dia efa fotoanany tokony ametrahana fialana. Tsy mitady seza ny APM raha nambaran'ny filoham-panorona izay mijoro amin'ny foto-kevitra centriste izay tsy mendany amin'ny ankaviana ankavanana. Mitaky ny hanovana ny lalam-pandrenana ihany koa izy ireo ary tsy tokony olona eo amin'ny fitondrana ny manao izany izay tsy mitady afa-tsy ny tombotsony. Zay hoe tsy hitady seza zay nefa napetraka satria aminay fanaovana politika amin'ny mahamadio azy dia tsy mitovy amin'ireo politika maloto nataon'ireo rehetrarehetra teo aloha dia zay zany hoe raha misy ny karazana andraikitra kosa nefa eto amin'ny firenena dia manana izay olona azo atolotra amin'izany toerana zany. Miantso ny filohan'ny anteny mirandoolona sy ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny APM andrainy andraikiny raha toa ka misy ny fialan'ny filoha. Fa raha mba ilatsahan'ny fanahy masina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka mametra-pialana satria tsy mahomby dia atsonay ny président Sénat satria izy ny tompona andraikitra voalohany eo firenena. Raha misy amin'ny fametra-pialana ny filoham-pirenena dia atsonay ihany koa ny tafika tandrokaron'ny vozana satria ianareo miaro ny vahoaka sy ny fananana rehefa hita fa voaroba ny fananana malagasy amin'izao fotoana izao robain'ny jiolahy sy ny dahalo dia ianareo ny tandrokaron'ny vozana ianareo ny dernier rempart raisy koa ny andraikitra ireo tafika mikarakara an'izay élection anticipée zay. Ny volana Desambra 2024 no nijoro ara-panjakana ny antoko politika madio ary tsy mbola manana eritreritra hirotsaka ho filoha amin'ny taona 2024.